kafa zao zany dia zany hoe fanaovana jeritodika ny vokatra zay vita tamin'ny taona 2024 ty. Zany hoe campagne tamin'ity taona ty zany dia fanaovana vina sy fanatsarana ny atrika tao-pitazana amin'ny taona 2024 sy ny roa taona manaraka an'izay. Ny mpisetra berose zao raha ny mpamboly dia mahatratra agny amin'ny 220 sy 200 androany. Ny mpividy mahatratra agny amin'ny 8 agny ny ara-dalàna. Ny vokatra tamin'ny taona 2024 dia nanodidididina ny 100 tonne maherikely teo. Raha ny tanjona napetraka tamin'ny taona lasa zany ny tanjona tamin'ity taona ty dia tratra ary mihoatra kely ny tanjona napetraka zany. Misy olana tokoa sedrain'ny mpamboly eo ny olana voazanahary amin'ny fisian'ireny bibikely zay mamono ny berose, nefa kosa ny berose dia zavatra hohanina zay sy azo vonona amina produit chimique fa sy maintsy vonona amina bio. Somary manarosarotra ny tambanivolo zany ny famahana an'izay olana zay. Dia misy ihany koa ny olana amin'ny ohatra ny fahalaviran-tany satria sy maintsy traitena any Tamatavy ny vokatra berose hany ka mampihena ny vidin'ny berose satria sy dia sahin'ny opérateur ohatra ny fividianany any Vongolava ny vidiny naty Fort Dauphin ty satria somary ratsy ny lalana dia ampidiriny agnatin'ny fahasimban'ny enta indesiny zany ny prix-ny berose ty. Raha nitondra paysan zany nandeha tany Vongolava raha jerena ny kalitao dia tsara kalitao lavitra ny atao aty amin'ny faritra Anosy. Ny mpiara-manodina antoketo zao zany ny tetikasa Pictet dia ny FRDA zay efa FDA manko izy am'izao, dia misy ny WHH zay vasiany Asara, dia misy ny regny opérateur économique regny koa zany dia magnampy ny mpamboly amin'ny resaka fanomezana zanakazo. Mamasy amin'ny alalan'ny zanakazo araka ny teneniko teo dia fitadiavana lalam-barotra dia fanampiana ara-teknika. Eritreretina zany hahatratra 2 zao ny vokatra amin'ny taona ho avy satria efa nisy ihany ny fizarana zanakazo tamin'ny taona lasa, ka ny berose raha ambolena am'izao dia afaka 2 taona izy ny tena mamoa sara. Dia eritreretina zany le zanakazo nambolena nizaraina tamin'ny taona lasa ho tazana amin'ny taom-pitazana manaraka. Misy koa ny fampianarana ara-teknika an'iregny tambanivolo regny, le fomba haparoroky sara an'le berose. Io ohatra hoe ny fikapahana an'iregny berose efa antitra mba ahafahany mamokatra bebe kokoa zany hoe mipody jeune plant ndraiky zany regny hazo efa antitra regny. Ohatra hoe regny piompy tantely regny dia misy ary managny lazany tokoa ny tantely berose. Fa maro ny mampivady amin'ny fiompiana tantely sy ny fambolena berose.